enontsika ny anankiray atraizan'ny fitiavana nivoaka tao amin'ny discomady tamin'izany 45 tour ndao ary atraiza mifetra amin'ny fitiavana tovolahy anankiray no alaitsika ny eritreritra eo amin'ny latabatra izy ary lasa eritreritra mafy manoratra taratasy ho an'ilay mba tovovavy izay mifidia niaraka aminy teten'ity fiainan'ity zao ny vaky ny taratasy eo manao hoe Antananarivo le volan'ny fahasambarana taona ny fanantenana point à la ligne dia natao ny soratra angizambe eo ambany manao hoe ma chérie point à la ligne ihany koa hatramin'izay nahafantarako anao ry tiako sy lalaiko dia resy potipotika no aminao ny fitiavako jereo ngefa na dia hatramin'ny artère pulmonaire aza raha tsy mitohany noho ny fitiavako anao feno ary enoy koa ny fitempo ventricule gauche sy ny droite raha tsy miaraka manandram-peo manao hoe ry tiako ry malalako my love my darling mon amour eny tsy misy afaty ny fitiavako atoboko na dia mipompier rehetrarehetra eto Antananarivo aza no tsony eny tena tiako anao sony ton petit chouchou dia vita somatsara ny raharahany izy roa ary ndreo izy roa kely va miresaka dia manao hoe sao dia non se sao dia mangatety serse ary sao dia vizana ange se fa aloha ataoko ry se sasavir se arono a aizao ny lalana tiany se alery se hijery gala de chambre itsika se sa hijery cinéma ry se ary nahoana ange rehefa lany ny volany amy se nahoana se tsy mangataka ty amiko se la 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 anono nanenara rotona taty orina ary nahoany ty laokotiny nataonao besira zao ihany masosotra aminao ary nakaizo miboky sakanjoko tetony nataonao ompinao fotsiny eo anatin'ny tiroir ao izy reo fa inona fotsiny nakakanao vady zao ny masosotra aminao rehefa misy dia alenao any dia any enao la 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 anono nanenara dimy taona taty orina mandevenareo sa tsy andeha zao ihany masosotra aminareo rehefa mba vonina ny olona dia tsy mba mety vonina kosa nareo jereo ngereny tamin'ny fahorinany dona taminareo lasa tany daholo zay menakavy nefa reny tamin'ny kominy voalohany zanakanabavinay tsy mba nisy taninareo koinona tsony moa ny aminay aminareo la 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 anono nanenara dia nanomboka zany hoe chéri dia lasa hoe ise dia lasa enao dia zao lasanareo ary nefa rany kadradraka matavy tsisy atoto sarobakolony taolo mandana mandehany mandana sao dia ataoko censure mandana ho arofo daholo ny entanao dia mandana modeny amindray sao dia censure allez dehors osta dehors non andraso kely elongany attends bonne chance quand même la 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 sois dit oa reviens vite et oublie reviens je t'en prie ifonako eny tompokilasy tompovavy satria ny fiaina mpivady dia tsy maintsy ohatr'izany ihany fakaty miady dia miomona fakaty miady dia miomona fakaty miady dia miomona fakaty miady chaque jour c'est la même chose oh, oh. Chaque jour c'est la même chose oh, oh. Chaque jour la même histoire oh, oh. Tu me dis vite les tata chaque jour c'est la même chose oh, chaque jour c'est la même chose oh, chaque jour la même histoire oh, tu me dis vite les tata say mahafinaritra zay a mamelona moa mahafinaritra dia afaliana ho anay ihany koa zany satria ararotina ihany ny fotoana malalaka eto ahafahana mampiaino hira bobolina zay tena mahafinaritra ny alatsinainy faraka amin'ny 30 oktobra no
ho ataon'zareo association diera ao amin'ny plaza ny fahatserovana azy a manomboka amin'ny 4 ny antony safidinany fotoana alatsinainy iraika amin'ny 30 oktobra satria tsy miasa ny tsy miasa zany ny talata fa ity ndray kosa ny siokany manina zay iarahantsika amin'ny tarika ny omaly irany raha marisona wilson izy tia mirono finaritra tompoko fa sady sera ihany izy ity ny fanomezana fahafinaretana andramana kelindreo le ao amin'le feo le tsy ary namana mahandry Tsy misy zay mba iresany ny rany vono tsindriany ny sioka no feo ny voany tsy fantany akory zay mety atonga sy sioka tsy fidiny fataboka teo vetivety tia lasa tsy tanany sidiny laya sioka ny manina sioka ny manina angamba zay natsikarita ievita azy ho atala kanefa diniro maritra faninany olo malala irany arany kiaro no natonga azy atsiay kataitra ny olo mandalo nahita sy very fanay laya sioka ny manina sioka ny manina ny fony ao anaty zay tisoka kosehiny hirany manga ny vetso ny sioka miritsoka no toy ny mameno ny panga mijery sy fatsy nahita zay tiany o fantarina tsy ainy raha tsy ny sioka no vita tsy mety honoty ny sainy laya sioka ny manina sioka ny manina araba toko atolotra zany ray nibozy salamy fandraisam-peo natao tao amin'ny eto studio niaraka amin'ny jakteria dia natao ankalazana ny famerenana ny hirany Ramarisona Wilson miaraka amin'ny tarika ny omaly zany hoe mikiry ny famoronana an'ireny tarika mihazona sy mamerina ny hira zay hira tena malagasy ireny rehefa nieritreritra tamin'ny maraina teo nanao ny filgody hoe isany motana roa ny aviavy telo fangady efatra fito memboka eny mangamanga fito paraky rehefa mijery ny fifaninanana asa raha manaraka tsika amin'ilay fifaninanana amin'ny TV plus moa satria samy manana ny heviny moa rehefa mijery ny lalao tahaka an'ireny dia misy bandy anankiray zay manao hoe asapinga no entiny ao dia ny safidy sy ny fitsarana ny zavamisy moa zany anay jury fa mahafinaritra ny mijery ao anatin'ilay sokajy hoe découverte hoe mitondra ny avy any amin'ny toerana misy azy avokoa ireo mpifaninana
ary mamerina ny gadokira ny famorona-kira ary ny mozika avy any toy izantsika nyresaka rehefa avy eo fa tonga ny fotoanan'ny sera. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Izao ve raha ampiasa vokatra natoraly isan'andro ihany dia tia potin'ny natiora ny maka izany. Ny vokatra salama no mamaly ny fangatahago. Femina ilay mampivitina sy mampahiny vatako. Ataoko savony fandro isan'andro sy menaka fanotra. Azo antoka satria zava-maniry no namboarana azy. Na ny vatako sy tamariri mampiasa azy. Madagascar. Yoplay zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 monja. Yoplay, tsiro ifampizarana. Yoplay. Yama. Fantatrareo ve fa miverina ny yaourt Yama? Andramo fa tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafisitsika mitondra hery sy tanjaka. Ilay yaourt manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Isotana watan mamaliza fatena tara Tangatin tongo maro china mitakaza Naeza na weza na walia no misakafu Maneran Madagascar matukiazi Tambula sasa na naola supu Na samu tanura Ula makafi Mutiako tiano kuwatika Batu malaza tenga tara tialako Vita Malagas Resto Mama kukua. Profitez du retour des beaux jours pour donner vie à votre intérieur. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Une offre exceptionnelle dans tous nos magasins pour les petits travaux et les grands projets. Moins 15%. C'est tentant, non? Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay softy toa. Eona zany mifandeha amin'ny toa Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibanao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo indramo kely aloha azafady. Mianjondrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. L'Artec invite tous les utilisateurs privés des services par satellite en bande C, notamment les VSAT, à lui communiquer les données se rapportant au réseau satellitaire au plus tard le 11 novembre 2022. Passé ce délai, l'Artec décline toute responsabilité en matière de brouillage préjudiciable à l'encontre du dit système.
Pour plus d'infos, appelez le 032 07 421 19 034 02 421 19. Faradoboka le retsy efa polisy roanjato ireo olona nazy roa hetsy ariary nanomboka ny volana May lasa teo ary mbola misy olona 80 no sariana hatramin'ny volana Novambra. Amin'ny volana Desambra kosa no sariana loka goavana. Motoculteur roa ny kojakoja miaraka aminy, vola 1 tapitrisa ariary ho fanohanana famokarana, tany 300 mètres carrés, vatsy-pianarana 20 tapitrisa ariary na 12 tapitrisa ariary. Tadio ary fafindramam-bola iray no fandraisana anjara. Atsony 032 32 033 15 na 034 14 555 44 na manatona masuivo na mandefa SMB en Facebook. Accès Banque, Tsucheri. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 ariary. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite, un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merringe. Cosmos, votre partenaire de confiance. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Inti? Ramone, tena tsara be. Wow! Le thé? Miesy ty tena tsara indrindra. Ary ianao koa ve tia le thé? Bien sûr! Tia be! Ianareo koa, andramo le thé fa tsara be. Manaletaeta tsara ery. Hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. C'est l'anniversaire de ABC by Bricorama. Avec toujours plus de promos, toujours plus de déstockage. Dès le 25 octobre, un produit par jour à prix imbattable. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons 10 fois la différence. Du jamais vu! Premier arrivé, premier servi. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Retrouvez aussi la grande tombola d'anniversaire de ABC by Bricorama et gagnez un voyage pour 2 à Dubaï. ABC by Bricorama. Entre l'expert et vous, une même passion. Voir conditions en magasin. Jusqu'à fin octobre, Cosmos, revendeur officiel des produits Samsung, vous offre une télévision 32 pouces en cadeau pour l'achat d'un réfrigérateur Samsung 566 litres ou 551 litres. Rendez-vous dans les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg. Samsung, toujours avec une garantie de 2 ans. Voir conditions au magasin, dans la limite des stocks disponibles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Hey, tonga indray ny tsena be miavaka andeha fa 7 eo amin'ny garany Soarano Analakely ny 26 au 29 octobre ho avy zao. Tongava daholo izay tia manao shopping, linjava-baovao, mpanaraka ny mode sy ny tendance, ireo tia manaingo tokantrano, ianareo manana zaza kely, ianareo tsy salama, ianareo tia misakafo, ny mpanao sport sy ny maro e. Tsena be miavaka ny 26 au 29 octobre eo amin'ny garany Soarano. Trano efa maro be no miandratsika eo sady tsy misy vidibidirana. Partenaire de Blessing Health Bypass. Partenaire média, RDJ. Halloween mampatahotra aty amin'ny Akodig. Fihenam-bidy maro no hitanao amin'ireo toeram-pivarotana aty amin'ny centre commercial Akodig. Azadiny ihany koa fa efa misy ny kilalao vaovao be ao amin'ny parc milalao natokana ho an'ny Halloween. Ahitanao ihany koa sy miavaka toy ny spectacle de magie, ventriloque ary ny atelier. Aty amin'ny Akodig ary ny fotoanantsika e. Yama
fantatrareo efa miverina ny aortayama andramo fa tsy le taloha io a miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e misy tsiro vanille fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja Yama, ilaiko tsotr'izao. Jusqu'à fin octobre, Cosmos, revendeur officiel des produits Samsung, vous offre une télévision 32 pouces en cadeau pour l'achat d'une télévision Samsung 65 pouces ou 75 pouces. Rendez-vous dans les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg. Samsung, toujours avec une garantie de 2 ans. Voir conditions au magasin dans la limite des stocks disponibles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Yoplay zanaka yaourt. Andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao. Valo zao dia tonga iny ray ty vaovao anao ty mahaiza mieno na ialahy na indry tonga ny amin'ny valo andao tsy fahavalo fa eno vaovao menoary ianao ndao manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny atj amin'ity maraina ny 10 oktobra 2024 ity tontolon'ny toekarenina no anokavantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity raha roa amin'ny 10 tapitrisa dolara ny vola azo tamin'ny fanondranana jirofo nakany ivelany ny taona raika amin'ny 24 dia tafakatra hatrany amin'ny 420 tapitrisa dolara izany nandritra nisy volana voalohany tamin'ity taona 2024 ity araky ny antotanisa navoaka ny banky foibe ny Madagasikara. Arak'izany dia natratratra any amin'ny 4 alina taona ny vokatra jirofo tamin'ity taona ity raha 5,4 alina taona izany tamin'ny herintaona arak'izany koa moa dia efa misokatra ny fangalana ny fahazondalana anondrana ho an'ity taona 2024 ity fa tsy manan-kery intsony ny fahazondalana teo aloha manomboka ny 30 oktobra ho avy izao. Eo amin'ny fiaramiasa alatafika no an'izantsika ny fampahalalam-baovao ao anatin'ny fiaramiasa alatafika eo amin'ny Malagasy sy Inde dia nisy ny fiofanana ny arahana tamin'ny force spéciale ny tafika indiana sy ny bima izay naharitra 2 herinandro tany antsiranana tany tanjona ny hanatevenana sy hanamafisana ny fahaiza-manao ireo miaramila malagasy ahafahana manatratra ny vokatra andrasan'ny firenena amin'izy ireo. Ny fiofanana toy izao moa dia mariky ny fifandraisana mahomby sy miroborobo eo amin'ny firenena rotota. Tontolon'ny fiainam-pirenena no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity fananaitra ny maro omaly ny fanenona ny fandefasana onjam-peo iray teto andrenivohitra ny oronam-peo mirakitra ny fikasana amono olom-boafidy sy ny kasa ampamono mpitsara ambony tany amin'ny tsara ambony tsy be ny tanàna iray tany amin'ny faritry mena be tany efa nisy moa ny fotoana ny paritahany ty onjam-peo ity ty oronam-peo ity tany amin'ny faritra tany saingy taona angingina izany fa ankehitriny dia io niverina nandeha teto andrenivohitra io ilay oronam-peo ary onjam-peo anankiray teto andrenivohitra no nandefa izany oronam-peo izany niezaky ny antso ny filohan'ny antenimieram-pirenena izahay aka-fanampim-baovao makasika ilay solombavam-bahoaka izay voatontonona tao anatin'ity oronam-peo ity saingy tsy tratrantso moa ramatoa filohan'ny antenimera makasika izany inona sy antenaina fa isy ny fanampim-panazavana sy ny fanampim-baovao mandritra n'izao fivoriam-ben'ny antenimieram-pirenena izao andiniana akaiky ny mahakasika ity raharaha fikasana amono mpitsara ambony sy olom-boafidy tany amin'ny faritry mena be ka na voatontonona anarana solombavam-bahoaka ity. Tontolon'ny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity anainga anio iazo any Gabon ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny baolina kitra latsaky ny 13 taona hiatrika ny lalao famerenana amin'ny zareo Gabonais tafiditra indrindra amin'ilay fifanitsanana ho an'ny kanina 13 ho an'ny ekipa latsaky ny 13 taona izany na teteo ara ny tsy fahombiazana tamin'ny lalao mandroso dia vonina izy ireo hiatrika ny lalao miverina efa nanambara raha teo ny mpanazatra
hevatra ny alady lasa teo fa manana ny mpilalao afaka misolo toerana ireo mpilalao malagasy anankiroa karatra menina tamin'iny lalao mandroso iny fa eo amin'izay baolina kiditra izay antrany tapitra teo lanofo sakamamy ho an'ny Barea Beach Soccer satria dia tojo faharesena fantelo ny isika omaly nanoloana an'ny Senegaly tamin'ny 7-4 no nandresen'ny liona Senegalais ny Barea ny Madagasikara tamin'izany beach soccer tany amin'ny kanina 2024 atao any Mozambika izany nitazona ny lalana fahatelo faran'izany ny Barea ny Madagasikara atao amin'izany vondrana nisy azy zany ho amin'ity kanina 2024 ity atao ahoana amin'ireo taona indray manarina fa dia miverina manomana izany kanina izany aloha itsika ho amin'ny fifanitsanana manaraka. Akasitrako anao tompoko lasy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny faran'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity manasantsika hatrany andro tsy tapaka ny fondarana rivotra miraha tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia samy tahin'Andriamanitra manome fotoananareo indray amin'ny 10 ora. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao mirabanareo telo mirala dia mirabanareo vahiny eto amin'ny fandaharany ty fa zay moa fa ela be naniry mba ty teny amin'ny radio tony fa nisova mba miravantsika mijery mivantana koa naseho teo le sary tamin'le hira nandeha teo dia misaotranareo misaotranareo mankafy fa ny hira bagasy mahafinaritra misy nge ny hira milantolanty mampidoladola mifo ao ary ny mokomponao amin'izany miforotra kely mihitsy miteny hoe fitiavana lehibe miboiboika mbola isy any hira ny bobolina sotomoko ato anatin'ny YouTube ato dia alefatsika rehefa aveo fa ampitainanareo ny resaka aloha iny any fanampom-baovao Zaho tsy nahenina le hoe misy oronan-peo. Ya nisy radio. Amialohan'izay aloha dia mampihomana antsika rehetra fa isy ny lalao softy doa rehefa aveo amin'ny 7 ora sasany eo amin'ny olona 10 eo no tokony azo loka amin'ity an'ity. Feno 10 fa samy makomana zany fa dia memena eny ihany ny softy doa. Dia misy ihany koa ny fanazavana momba ny Sendwave. Zay angamba tonga dia ataoko zao. Ya, anao ny Sendwave tonga dia atao kasika fandefasana vola amin'ny raisam-pirenena. Ny famerenana azy amina fanazavana mitovy ahafahanareo mahazo tsara ny fomba fanaovana azy. Voalohany indrindra aloha zany ny Sendwave dia mandeha kokoa amin'ny fandefasan'ny olona avy any an-dafy vola makaty Madagasikara ka alefany amin'ny vola any aminy ihany ilay izy dia latsaka ariary eto raha tiantsika ho ariary ny latsaka satria zay no pratika sy mety amin'ny fidirany ao anatin'ny Airtel Money sy ny Orange Money. Ny Sendwave dia misoratra hoe SENDWAVE. Bonjour, c'est une semaine. Dia rehefa miditra ao anatin'ny telefôna na le havanareo na le namanareo na le sipanareo na le zanakareo dia miditra ao anatin'ny application zany hoe tapeny ao amin'ny recherche fotsiny izy ao anatin'ny telefôna no hoe Sendwave. Rehefa tafiditra amin'ilay Sendwave dia tonga dia miresaka aminao Sendwave manahoana tokoa dia misy karazana zavatra fenoina avoakan'ny Sendwave eo fikasana amin'io dia vola makaty. Dia rehefa mampiseho zavatra eo izy dia fenoina le izy hoe anaranao ny anaran'ny adresinao ohatra dia rehefa aveo dia hoe ny mombanao ara-banky io zavatra io zavatra ilaina izy io koa indraindray tsy mahazatra antsika ny ribana ny relevé d'identité bancaire zany ilaina ahafahana mandefa an'ilay vola rehefa aveo satria ny fandefasan'ilay olona vola avy any dia tsisy vola andehanana eny amin'ny cash point akory any koa ty mbo alefaso any Andrakôty any fa mba alefany aminy 100 euro ty fa tsy maintsy vola ao anatina compte mandeha amina compte bancaire sy carte bancaire sy codena carte bancaire. Rehefa fenonao rehetra ireo dia fenonao ny anaran'ny olona tianao andefasana an'ilay izy dia atsofoka ao ny numéro an'ilay olona ho andefasana an'ilay izy dia rehefa aveo izy manontany ny mombanao zany hoe momban'ilay olona any azafady indrindra tompoko momban'ilay olona any hoe karazana relevé d'identité zany hoe photocopie na scan na karapanondro ohatra na passeport mety ho ilaina io fa izy io azavaina tsara ho antsika mampiditra resaka anaty application amin'ny telefôna tsy miroso mihitsy izy raha tsy fenonao le mahafapo azy
zay kosa nefa fanampiana omen'ny smartphone sy ny telefonina le mora ampiasainy reny zany tsy miroso mankany am'le zavatra tianao atao izy raha tsy feno de mandeha am'izay amin'ny farany miteny izy hoe andefa voaloatrininy ianao 50 € ho an'izy ho andrainy bozy de raha ohatra ka mbola voavoalohany le havanareo na le zanakareo na le sipanareo andefa le vola ho andrainy bozy zany de ataovy le code promo fenoy satria misy hoe code promo de ataovy hoe RDJ na tokony miadana tsara fanazavana rehefa tonga eny ambany izy ka andefa an'le izy ka andefa voalohany RDJ fa ohatra nahako avy any nandefa vola taty zany nanao essai sady nanao mivantana tamin'ny RDJ nandefa 20 € ako de tonga teo amin'ny 30 na 40 € taty le izy fa le fandefasana voalohany misy an'iny hoe code promo iny mba hoentina mampirisika atsika zany zay ny fandehany de rehefa alefan'le olona avy any le vola eurony arotsany any arotsany alefany amin'ny telefôna avy any amin'ny kody compte bancaire de clink milatsaka aty aminao izy 2 minitra farafahaelany rehefa tsara ny réseau tonga de ariary no mipetraka ao amin'ny RTL Money anao sy mba de faso ay afaka manandrana antsika maheno an'ity rivotra ity avy any ny numéro-ko moa zany de ahoana aloha zany anaovana numéro andefaso MP aloha za anaty Facebook de alefako ao numéro ako yaksa mandefaso aletsy fa yaksa le tena tosy aitsa anitosy izy zao yaksa miheno rivotra ve la fa zay tsy haiko fotsiny raha misy euro ve any anatin'ny compte bancaire ny yaksa any andafy de avy ety ve yaksa afaka mandefa mety ka tokony mety ngamaloha tokony mety de izay ry avana ny momba ny Sendwave tsy gote ty bonjour c'était Gottlieb explication de Sendwave mazoto mandefa vola daholo alefaso i fanazavana farany ho an'le zanakareo na le vadinareo na le sipanareo na ny aksareo any andafy zany misy tombony ho azo keo le mandefa satria mandefa izy zany de misy vola milatsaka koa amin'ny efa izy ary nandefa le voalohany mahafinaritra araky ny etaetany ry zareo mpamily fiara fitateram-bahoaka aloha zany misy bandy manko tena namana akaiky ary fiara tena nainaina be ratsy lalana lalan'ny Tomasina ranga ratsy lalan'ny Tomasina fa sendra nakany amin'ny lalana Diego le ry zay vao tena nahita hoe ratsy ranga le Tomasina fa le Diego tena ratsy raha ohatra moa zany tonga ny ranonorana ho an'ny lalam-pirenena fahenina dia mirava izy io tena tonga de mirava tiako tenena am'le mirava hoe mitsahatra ny fampiasana azy satria misy lavaka lalina be tao moa zany de nisy an'le hoe piscine tamin'iny lalana iny de nilomano mihitsy le bandy de misamborony gendarme izy rehefa aveo hoe manala baraka manakorotana saim-bahoaka satria lomano le ry mavita eo amin'ny 12 mètres eo ngamba ny alavan'le anaovan'le ry filomanosana ka le fomba nanaovany azy tsy asehony fotsy zany hoe ty ratsy be lalana ty fa le izy ty moa fa lasa piscine de vao izy miplonge ao anatin'le lalina be io de milomano izy makery anandraka ohatro hitatsika am'izany izy fa lasa piscine ty lalam-pirenena fahiny ty de somosinavitra izy ka sosinavitra izy andary izy hoe manakorotana saim-bahoaka ka ny zava-misy nefa moa de efa hita hoe io izy io efa ela zany sary zany fa ny kisarisary an-tsaina aseho anareo de raha mitsofoka miditra ao anatin'ny lavaka anankiray lavaka roa izy manao an'izay ny fiara sprinter misy entana eo amboniny de le entana sisa no hita fa le fiara tsy hita mihitsy mandritra ny 10 metatra eo de mivoaka am'izay point fa saika rapany ratsatanako mandeha anatina minibus le Mazda le mbola le tamatavy ona midirany ratsatanana am'le izy petraka tamin'ny sisiny ako zany de misy varavarankely de mahafinaritra le rivodrivotra de avoakanao any tanana avokako ny tanaka martaina ka le tomobile ry aloha efa midina anatin'le piscine de ny tanako no kasoka mikasika amin'ny tany zany ny tanako fa sofa nalaky ny stonina fa eny le izy zany isy sofa tsisy hoe terina ohatra zany satria zay manahirana manko anaty le izy fanamboarako ko fanamboarana ihany fa na nilavaka kely ary ngery eny avokako reny anankiroa izy navokako ndray alohan'ny pochara ndray alohan'ny posiposy aminary ivato mety ho azo atao ihany mandefa an'le laboretiny le rono hoe mba omeo an'le fitaovana kely de mba Tomasina amin'izao fotoana zao satria ngeza efa ngeza ny pahay avako tsara ny pahay lalana
dia manao adiny 5 amin'ny Tomasina am'izao. Zao a, ny tsy pahay de adiny 10. Inona ny atao hoe pahay? Ny mpampiasa lalana isan'andro de efa pahay lalana. Io olo pahay. Fa ny olona tsy mahay lalana dia tsy maintsy voatery mitandrina tsara. Misy ny voro mahay lala de io zany olo mahay lala. Voro mahay lala hafa de mahay lala vorona. Fa tokony tsy hanaovandralamahay azy le fomba fanaony io satria ny mpitatitra mitondra an'ireny sprinter sy reny crafter reny matetika no manan'eritreritra ny andohany ihany hoe fa pahay. Fa misy zavatra tapaka miovisan'andro foana ny valatsiny lalana misy. Ny pahay moa zany ohatrany misy kanala milatsaka ohatrany lasa 2 niveau zay le arabe eo akaiky be foronao milatsaka kely eo 20 cm eo nefa tsy valan'ny arabe mihitsy le lavaka datsahana. Sa moa tena isan'ny tafiditra ao anatin'ny fidinany fotony hijery resaka lalam-pirenena io amin'ity faran'ny herinandro ity. Mahakasika an'io mihitsy fa niteraka resabe mihitsy izy io tato satria misy nefa mandeha zany filazana fa efa amboarina ny lalana. Nefa kehitriny de be koa nefa mbola ny filazana fa inona koa ny amin'izany eo. Inona ny marina. De zay zavatra zay alao jerena zavatra tany anatin'ny vesty. Dans l'absolu ratsy foana ny fahasimban'ny zavatra na zavatra tiana simbaina na zavatra anaty ambiance satria zavatra logistika sy infrastructure foana lehibe simby. Tsy misy mihitsy raisonnement azo atao ka eritreretana fa misy fahamarinana ny fahasimban'ny zavatra. Ny fitakiana indray anjaran'ny federasiona sy ny mpandeha sy ny sisa no mitaky hoe amboary tsy anjarany rehetrarehetra no mamboatra tsy mina fampasaka fa manana zo zany federasiona hanao fanamarina manana mihitsy atsona ny commissaire match de amandeha ny constatation hoe jereo ty zavatra ty toraka zany lay baolina maty tamin'ny alahady. Azo atao ny miverina miresaka n'iny baolina iny fa raha tena ny lojika baolina tsy maty iny baolina iny. Tsy tokony kosa baolina tsy tokony faty iny. Zao mantsy eny ny olana mitrango no faute technique ny tsara tao anatin'ilay lalao. Azaveko lalay izy mahafinaritra foana amin'ny tantaran'ilay izy. Misy bandy ohatrany hoe naratra teto amin'ny terrain zareo baolina voakatosy aloha. Voakatosy. De nisy naratra. Tsy naratra fa nianjera ho azy vokatra ilay hoe ratra mahazo azy zany de tsy maintsy nianjera ho azy le bandy. De nanatona teo zany ny mpilalao sy ny tsaiky ny arbitre. De rehefa avy eo zany ny baolina janona. De rehefa avy eo nanatokatona taty akaiky ny entraîneur ny mpilalao hitan'lay rehefa le misy le mijanojano reny lalao misotro rano miresaka sy sisa sy ny aonatsy ahoana. De rehefa avy eo nataony balamoro fiatsoandreny nataony arbitre sandelina kely tsy nasandelina mihitsy natao kofra ndray ara le baolina nomena teo am'le bandy le gabonais le izy de jerevona le mpilalao atsika mbola aty amin'ny centre koa aty. De mieritreritra mijery le mpilalao gasy miazakazaka mety tsy nanana. Andeha hanitsika an'le izy. Lasa le baolina ka lasa ny organisation tactique efa tsy mety ny ao anatin'le izy. Zay le humour kely hitako tamin'le seho anankiray tany ivelany tany Espagne nangambiny. Cooling break ny fotoana. De ny cooling break tsy fantatra inona nahazo ny arbitre fa tsy nitsoka sifle izy. Fa tonga le lera de tek de nandeha nisotro rano le bandy any am'le golina ry amin'ny ilany atsimo le baolina ny sifle tsy nitsoka dakal le golina le baolina de maty tary amin'ny ilany. Maty tsisy azo natao. Fa maty le izy. Fa saingy ny jurisprudence ny tokony ilaza hoe ary ny gabonais ny gabonais sifflet zany ny mpitsara teo milaza hoe reprendre à jeu amin'ny teny frantsay. Tadidinareo tsara ny kofra nataony Ronald de Boer. Fa diso tanteraka mihitsy satria baolina tosy le izy manao any Eric. Baolina tosy le izy fa tsy baolina kofra no tsy baolina sandelina ihany koa noho izany tsy tokony azo dikevitra ny zavatra ohatrany reny. Io zany anany tena tsokony loavana tapony lofony arbitre zao tsy azo valozana sisy. Io ny ary za koa tena miantso ny fédération mba hitondra ny le réserve mafy be amin'ny mpitsara mozambikanina iny satria tena tsy nafeny lalao amin'ny ankapobeny de tsy nafeny lalao izay afaka visionena amin'ny match. Izy tsy hoe niangatra ho an'ny gabonais koa ne. Tsy fahaizany mihitsy izy tsy niangatra ho an'ny gabonais fa tsy fahaizany reny. Mizara roa tsara reny misy tsy mahay tsy maharaka lalao tsy mahafehy lalao de misy ataontsika hoe mitongilana. Ho an'isany akama maharaka baolina oviana le nisy Ronald de Boer ny Pays-Bas nandaka kofran le nanao ohatran'iny de noho ny aveo ny fona sy ny alatsiny le ry fa saingy tsy niafaka ny annulena le baolina tsy vita amin'ny match. Ho anareo zay matadidy oviana zay coupe du monde le match de Ronald de Boer zany le am'le kofran manko nohotrany misy tsy miandry sifflet zay koa ny nakamokely an'le izy
dia ohatrany azo alefa zay izy dia maty le baolina nidakandro anaty debo ireo reo anaty deboro dia efa ifaraparana ty dia fasako sady miaraba no mame voninahitra no miaraba tsy maty foa manaina ho anareo jokray aman'ireny rehetra sy ny zandry maleo malasana ary ny piaino mahafatra-po dia magnataka an'ity fotoana kely farany ity mba hanomezana hira bobolina hira mpitiavana sérieux le teo somary nampime kely dia mba henoantsika ty hira ty bobolina alefa sy retsy biby olona o inzany rekuaniwani ilay bitsika toloko ikiky ato ampo tamin'ny ora fisarahana efa ny fanarahana fa hoe ny fitiavana tsy lety tiaraha ny fanoratra matetika moasona hoantsaina sombinanya fa ny soratananano tsy mampandra iza la 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 misosa hatrany ny fotoana ny heriny ny taona niovanga ny fony tsy nahasoratra intsony feno alahelo ny tontolo manayao ny vosolo ny sento no alefako alifa angambadino ny ao izany indraindray de voatery izao samirery ao aneritreritro ao fahatena dinonao la 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 mampanginy jove izany ratsiky omaly miondriky tombany ao fa tsy afaka hamaly hovitako ve niangina ary trafirina ny fijaliany fitiavako ny fitiavako anao ireo vetsiko ieniwely sisa tomiteny anufi aturi faziadino nawakurini la 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 la. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Kiba na msoft tu azafady.
merci a ay saufty to ahona zany mifandehanto sao tony tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy a nefa matevana ay mararika ibo ianao zany alors angamba indramokely aloha zany papier toilette saufty to anao zany merci rangahy sao de mba misy vese asondramokely aloha zafady Nazondrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft-Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Ya vao mipetrapetraka soa connect iny tonga avy any ny MP ho avy eo eny malalako maty isika mivilika raha vao maloto aby soa ihany fa nisy ny oasis liquide vaisselle vita malagasy sady maro karazany pomme orange sy rouge citron sady mandroatra soa sady afaka aby ny menaka oasis antoko ny fahadiovana de sa tonga indray hoe kiala iny arakay sady mampalefaka tanana fantatrareo ve efa miverina ny aorta yama andrafa tsy le taloha io a miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafisitsika mitondra hery sy tanjaka ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e misy tsiro vanille fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 20 monja yama ilay kotsokisao faradoboka le retsy a efa 700 ireo olana azo roetsy ariary nanomboka ny volana may lasa teo ary mbola misy olona 700 no sariana hatramin'ny volana novambra amin'ny volana desambra kosa no sariana loka goavana motoculteur roso mikojakoja miaraka aminy vola 9 tapitrisa ariary ho fanohanana famokarana tany 300 mètres carrés vatsim-pianarana 20 tapitrisa ariary na 20 tapitrisa ariary tadio ary fafindramam-bola ray no fandraisana anjara atsony 032 32 033 15 na 034 14 555 44 na manatona masuivo na mandefa SMP en Facebook. Accès Banque, Souteri. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 ariary. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Madagascar. Yoplay zanaka yaourt. Andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yoplay tsiro ifampizarana. Yoplay. Ny commune urbaine ny Tomasina sy ny Star amin'olitra ao antsika. Star Tour Oktoberfest Tamatave ny 7 sy 30 oktobra 2022 eo amin'ny avenue 8 atsika amin'izany. Ny asabotsy sy eo goavana miaraka amin'ny Big MG sy Mad Max. Arahina discothèque géant mandra-parain'ny andro. Ny alahady fampisehoana miaraka amin'ny Bastaleona sy Tansemaine. Ho avy hanafana amin'ny fety ihany koa Dada Sam Malagasy, Krista Egeba Est ary Jean-Kels Bast. Isan'andro dia misy ny Kilalao Kermesy, animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet, Teg ary Baron izay azahoana loka BDB ary ambiance DJ miaraka amin'ny DJ CMC, DJ Landry sy DJ Looms. Tsy misy vidy pidirana. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Marriage. Cosmos, votre partenaire de confiance. Une thé? Jamone, tena tsara be. Wow, le thé? Miesy tena tsara indrindra. Ary ianao koa ve tia le thé? Bien sûr! Tia thé? Ianareo koa andramo le thé fa tsara be. Manaletaeta tsara ery. Hitanao eny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Jusqu'à fin octobre,
Cosmos, revendeur officiel des produits Samsung, vous offre une télévision 32 pouces en cadeau pour l'achat d'un réfrigérateur Samsung 566 litres ou 551 litres. Rendez-vous dans les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg. Samsung, toujours avec une garantie de 2 ans. Voir conditions au magasin, de la limite des stocks disponibles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andramo fa tsy le taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotrao. Jusqu'à fin octobre, Cosmos, revendeur officiel des produits Samsung, vous offre une télévision 32 pouces en cadeau pour l'achat d'une télévision Samsung 65 pouces ou 75 pouces. Rendez-vous dans les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg. Samsung, toujours avec une garantie de 2 ans. Voir conditions au magasin, de la limite des stocks disponibles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ia toza tsy izy ravako patsahivina trano fa dia afaka milalao-tsika amin'ny softijo amin'ity maraina ity fa na izany ary tantarao ambarao izy moa mbola ho tanteran'ny fampalalam-baovao ihany rehefa avy eo fa feonisa olona anatin'izany enregistrement zany ozy Lucia coucou Lucia denjao aloha de nitadidy coucou androany coucou maly adino trosana coucou zany coucou allo ien tompoko salama salama tompoko io saika ilalao softy mbola tsy nahazo ary anao zany tsy de miresaka l'actualité fa softy anao miatsy tao ary satria tonga de tsotra be no fanontaniana omeko anao anglisy vaovao firy sosina ny taratasy softy do deux plis tompoko deux plis ve na roa sosina ve zany amin'ny teny gasy aza miala ary fa raisiko no momba anao ia raisina indray miantso manaraka mandrapava soratra ianarana iny miteny izy hoe kilolo sa tsy kilolo ahoana kilolo sa tsy kilolo ilalao softido ianao eto ara ny resaky de momban'ny enregistrement député tanao ihany ny tena maheno an'izy maly aloha fa tena naheno tamina onjam-peo anankiray koa maly fa tena raha ohatra zany fa ngano tena hoe fanaovana eto amin'ity tanàna ity tokony tena mila fanaisana fanapahan-kevitra lalina manontany hoe ovintsika nanomboka zajatra an'izany mbola tsy nisy anatin'ny 20 taona zany olona ohatrany ahoana mba ohatrany hoe le fomba fitazomana basy zany asiana anina kely mihitsy aloha hoe inao ilatsaka député fa tsy hoe olona mamim-bahoaka na mamim-bahoaka le mamim-bahoaka ny matetika anakonana zavatra tao anatin'le zavatra rehetrarehetra misy koa mamim-bahoaka zana ina integranina an'le izy maly fa tena ho zako na tokony efa eliminena kosa zany zany tsy atao idina le resaka député bandekama ezaka niantso an'ny ramatopanina maly fa tsy tratrantso tsony izy satria azoko ilay vaovao nanadiady niantso an'ny ramato filohan'ny anteny mirapirenena fa tsy tratrako antariby izy mahakasika an'iny solovavabahoaka iny hoe ahoana momba anazy immunité parlementaire sy karazany tsy tokony ho zaiko tsony kosa aloha e ao anatin'le izy tsy tokony ho zay tsony velona fa sina ohatrany le fitazomana vaky reny nareo hoe tsy lalao e
efa tsy lalaona izy tsy mampiasa softy reny tsy aivina aminareo zay miantso tsy milalao fa 2 minitra ihany iny tapaka ihany nge izy rehefa tapitra 2 minitra le ya mahazo miresaka hatranintsika eo anelanelany zay rehetra fa de resabe moa iny eny tompoko lalao softido tonga de tsotra sady fo iny fanontaniana nomeko anao a mitany sa loko hita amin'ny finosana softido le ty fotsy mena manga misy mena saika nahazo fa nahazo ianao aza miala azo ianao lokony taratasy aza de efa fotsy de mena le loko le taratasy ne fotsy fa le miaraka amin'ny reto le soratra foniny eo ambary eny ao tsoro marina raha mahandry anniversaire landro any suralety marina ve tena mivoaka tato tsy ambaratelo arabaina milaza tsotra iarahabany anao nareo enregistrement manko ato tena orona-peo misy laza fa allo eny tompoko tsara fa misaotra ilalao efa miandry anao io bandekama ame fanontaniana ary ilalao nisy bandekama faidiniko zany miandry kely anao satria mbola mandray an'le teo aloha teo izy io bonanivo zakoa raha denia eny ary le irany bobolina teo le fanontaniana izy bandekama efa anao meko fanontaniana avy hatrany ya ny fanontaniana omena anao tsotra sady foy inona no mampiavaka ny softido amin'ny arzabe kosa ny fanontaniana zany inona no mampiavaka ny anarany ny mampiavaka ny softido malefaka kokoa allo menanao efa izy zay malefaka malefaka kokoa de hiteny mpivarotra rehetra mahazatra eny amin'ny station service de any grande surface eny izy zay eo ihany fa le tena hoe mampiavaka azy le qualité mihitsy izy ve rehefa alefany amin'ny WC mety manetsina WC afaka tsy manetsina ny WC rehefa mazaka azy daholo mihitsy de manahoany mameso papa be nge zazany manao zay azonao mihitsy tenena ray farany mahisa matavy ny softido materina zay le izy zay azoko mihitsy iny atsytenena aza menana maresiko mombanao matevina nefa malefaka ary le doso de lazainareo hoe mamy malefaka malefaka zany dia zay fa tsy hoe mamy agavina zay mahita lakleana mamy moa tsy de hoe rentré ahoana ny tity raha tinisy iangavina zay nahita lakleana sprinter manodidina namboda cadre mamy iny mba iantso 034 64 971 99 fa mena valosoa latsaka zany ny lakle de zay sendra nahita azy tamin'ny arabe anakadina mamy iny mba mena fa raha ohatra ka tanteraka tokoa ya andrasana ny antso andrasana ny antso manaraka zay ary ny manaraka manao any arahaba tompoko miarahazo tsara misaotra ilalao softido ianao ndao ary ino iary ny fanontaniana softido firy karazana firy karazany ny softido aloe vera lavande vanille andraso avereny kely hoe aloe vera lavande vanille zany hoe telo karazany zany telo karazany softido fa karazany anankiray zao zay nitanysanao zay inona dolo zao zay zay zao zay nitanysanao zay zao le atao hoe softido parfumé donc noho izany mbola misy anankiroa donc mbola misy anankiroa
allo lasa izy ny karazany anankiray zay ny tanysandy zay fa izy mbola misy anankiroa ny karazany sofidito mamerina miantsy ianao zany aloha tapaka moa izy tefatsy eny tompoko Alao. Ilanao? Ilanao ino? Tsatsisy ary. Avy hatrany dia averiko ilay fanontaniana teo mitenena milazà karazany sofidito fantatrao misy karazany firy ny sofidito? 5. Ay le tena izako zay ty ako zay ty karazany 5 zany. Karazany lately kosa voalaza le vehivavy teo dia mampino roko. Kozy ne mbola misy roa akoatan'iny. Ilay teneniny teo efa anankiray tao anatin'le anankitelo efa manoranao zany mbola misy roa zany tamin'le telo. Telo le izy dia teny amin'izay inona avy le karazany telo reo? Lavande de nature de fresh de allora tsara rehefa mianiany kely ohatr'izay hoe diso raga le izy eny yaourt adolo misy mamy sy nature raha ohatra ka te mamerina miantso hoe zay fa izy kosa lazainao mbola misy roko tsy nampino roa le manao telotelo dia iny afaka milalao kely ihany ohatra hoe lalao fa tsy tena hoe lalao aloha no tena miantsoako sa tsy mety izy afaka milalao afaka tsy milalao koa aloha eny tena tiako antanina aloha zao dia izafady monsieur ony iray ianao no tiako antanina hitanao misy an'ilay ohatra ny plaque iny eo aminao eo amin'ny fivarotanao ohatra ny boribory lumino misy sarinao iny misy jiro azo mantany hoe aiza misy manao an'ireny le didina le hazo dia le nasianan'le sary ie dia ohatra mirehatra io na tsy diso rehefa amin'ny alina tsy mirehatra io fa le tokotany no hitanao hoe mirehatra le sary tsy tokotany fa le mipetaka amin'ny hazo tsy mirehatra ka le hitanao le boribory amin'ny sisiny le ohatran'ny hoe ohatra misy sarinao mihitsy le izy eny mipetaka amin'ny rindrina mbatika ireo dia sary ny vadiny ray akazo manga misy manao an'io nanamboatra le anay io nasaiko nataony le hazo zany hazo manana contact vienao manana contact ka lefaka ao aminao le contact satria ahoana fijery ay jereo ao amin'ny anina rysea jereo ao amin'ny Facebook le hoe taxa TAX autocollant taxa mihitsy ny atao amin'ny izy dia autocollant zany hoe mora raha i makeo akazo manga ary akazo manga rond-point tsy aloha mety indrindra hoe mamerina miantso anao raha izy dia mahazo numéro aeo amin'ny akazo manga rond-point dia amin'ny droite eo amin'ny droite ny rond-point io atsinanana zany atsinanan'ny arabe eo zao ry zalahy efa mifindreo izy io moa zany dia machine nanao an'io ny hazo safidiko iny na hazo carré na hazo rond fa somla ty mifanontaniana ho an'ny le rangaha tsotra fotsiny filososina ny taratasy sofidito mety anankiroa za manroa iza miala ary anao fa raisina momba anao hoe taxe rasolo le tsy rasolo arson taxe rasolo arson jereny lahy lasa nga le teo taxe rasolo arson extrême désigne manao an'le revy rehetrarehetra io zany na aluminium io zany na hazo na plastika dia lavan'le iny moa zany filazan'ireny mitifitra jiro mitifitra mandavaka reto lazera manao ny sary zany lazera manao ny sary izy ihany koa dia manao autocollant karazany be dia be tian'io ty fa dia manentana antsika ilalao mbola misy ray mbola misy ray zany efatra zay no nahazo 034 17 le tsy zay le izy 010 77 averina 034 17 010 77 zany numéro an'le oronasa kely io aveko farany 034 17 010 77
taxe la sous-leçon io zany lolo io ny autocollant moa dia kilalao zareo isan'andro. Manao any anao? Mirava tompoko. Tsara Ela be vao tafiditra aminareo. Kale izy tery le izy dia ela be vao tafiditra. Sambasamba vao tafiditra e. Mihetsiketsera fa tafiditra e. Ilalao. Eny ny tany tsara hoe aiza no ahitana ny Sofidito toeram-pivarotana io eny amin'ny grande surface dia eny amin'ny épicerie sy eny amin'ny tranombarotra rehetra mahazatranao. Zany aza miala rena raisiko mombanao e. Mpanao dokam-barotra angamby inika. Le feo ohatrany fantatro madame efa zatra raha zany. 34 17 010 77 numéro en taxe atsika zay maniry ny ametaka autocollant maharitra sy tsara amina fiara. Petaka amin'ny fiara fa tena vita an'le ry tsara daholo tena milay reny le mpiazakazaka toy zay taxe reny angamba ny tohatra ny tany nanao ny azy angamba taxe ve tsy fanapitra le autocollant mipetaka amin'le fiaranao rally reny le anao azakazaka reny ny moto ny fiara moa zany dia efa io kilalaony zareo isan'andro ary ny angaliny sy fananany traikefa tanteraka. Aleva le tsara sous-leçon tapaka ihany koa ilay raha matona azo farany teo fa raha afaka mamerina miatro izy ao arinina ny fandaharana dia raisina momba anazy raha ohatra ka zay zany nahazo farany teo iny nahazo farany teo iny verina miatro zany hoe vita fa zany hoe tapitra zany tapitra nahazo zany rabanao e malaindaina mifidy ny solombavam-bahoaka satria zany vitsivitsy zany zareo no mivory mantsy fa tsy mifidy maraindraina ao anatin'ny lahadinika nefa misy hoe resaka momba ny firenena malagasy dia mampatahotra satria fangaly izy tsy voavahan'le hoe kopy fanomezana kopy faobe tsy fantatrina momba maika zany hoe tena resaka firenena malagasy zay no maika avy amin'izao fotoana izany amin'ny antenimieram-pirenena ka raha vao vitsy mifidy dia lany zay ety an-daniny izay nefa fandrindra lalana amin'izay azotsika raha mahatsikaritra fa mandava-taona maneraka ny radio rehetra misy an'le dokam-barotra momba ny fandrindram-piterahany fampiasana fitaovana isan-karazany mba hiterahany malagasy eo zany malasa ny saiko hoe marina hoe ny isamponina sy ny fiarikarera zany tokony mifandanja ihany ny fitombom-ponina sy ny fitombon'ny arikarera fa tsy vao mandava-taona maneraka ny radio rehetra manana tolo ndraiky aza miteraka aza mitombona reo malagasy etsy an-dany nefa ny zopirenena malagasy saiko no zaraina amin'izany eo ny tena mampatahotra anay makasitraka toko malasa fisainana raha-pirenena ary tokony mamitaka an'ireo mpifidy azy aloha ny solombavam-bahoaka tsy tonga mivory maninona inona moa ka tsy zay ve ny tena asa moa anasan'ny zareo moa zany rahaba toko allo eny tompoko manao tompoko rahaba eny tompoko takilalao efa tapitra fa manaraka indray satria amin'ny herinandro satria 10 ihany no mahazo ohatra hoe lalaora beso no trantsiko efa feno 10 e maheno ianao zay dia efa amin'ny herinandro indray ianao afaka mandray anjara fantatra zay olo le velona velona ty ny whatsapp fa miditra nge Maurice tsy tafiditra whatsapp e efa tafiditra izy mantsoary manao any atya malikely raha ny resaka fandrizana fiaina fanegavinateo zareo le aza apiteraka izy moa zany fametanana tsy hoe aza apiteraka fa hoe mba atao mifanaraka vidina volanao vao tokantraminao misy ny zanaka teraka ao zay loha zay resaka teo karena dia ny anankiray ndefa ela melany ny fiterana
mba resaka fahasalamana andray hoe mba tsy reraka le reny vao teraka roany de afaka fotoana de teraka de iny le rasaotra zanatoatra izy ka le moa fitentsika azy frère Dalton donc le izy zany efa le tanina tsy aza miteraka mena zo foana zany ny olona rehetrarehetra hoe miteraka na isesisesy riza manana zo miteraka misesisesy fa hoe mba atao mba fanaraka mba fidiram-bola de mba atao mba fanaraka ny fahasalamana azy eky sy mba aleo mba hitsikely fa tsy aza miteraka zao zany metimety fidiram-bola de tonga de miteraka izy rehefa tsy netindray le fidiram-bola efa iny efa vita efa lasinikeo nga iny azo heverina tsony ohatra netinety be fiaina netinety be fiaina dao teraka amizay tsy nety tsony le fiainana ataony de zazy ty sarotra le zaza efa tsy manampy itsony raha be tapaka izy ahoana tapaka zany tapatapaka ny feonao tsy tapaka iaho ka akory raha ny feonao salama olo raha salama ka mba disy de moro kosa raha sainam-pirenena le vadika ve aleo ilaminy any tsy haiko disy de moro e sa moa de arako any avelany nge io e manatena an'le amin'ny 30 octobre io misy lalao io tena lalao io ary tena mipoka be io ena tsonjombe fotoany ay le finale an'le fifaninanana télévision le fifaninanana ambiance tsara ihany mba zavatra zay hoe kilalao de kilalao ihany io ary télé réalité ny manao an'le izy kilalao tena kilalao télé réalité na inona zavatra misy io na inona zavatra misy de zay la izy ay le izy zay moko ny tiako fantatra anao zay azonareo de manao koko kely an'le pasteur ranga le pasteur kamale pianset iny tsy haiko na izy any anarany iny na izy Maurice de manao kokoa ny mama Edwige maheno izy mafinaritra raha mindrifitra tsika mila makabaditra tsika mila makabaditra ny rivotra ty tsika ny tena marina fa mbola eo ny de manao kokoa an'le président zay fa de chaque jour zay tokony akateny collégium amin'ny herinandro zay Samboro partenaire vita teko tapitra ihany koa ny appel inona ty sady mba misy vitsy azafady tonkirany fifananana méditation niny andao atao saina miteny le olona de amena softy izy mahavita tsara le irany bobola teo de hoe adinony ao angamba rehefa tena enona le tonony tadidiko ako nanganao masoko ninony iny taloha tam'izah mbola vao vatombatony afy be ka le izy ko de le mandroso miamitrotany abela fiary malasa tsy anomezako tsiny ianao ilay ianao ny salasala telopolo taona taty orina zay vao niteny hoe zako nety fa anomezako tsiny ianao le tao ambadiky ny alliance izaho efa ny andry atao kanefa ianao ka tsy anaty ambiance famoranomezako tsireny renao laitsiny teny tsy ny komintsy anao aleo misy kambarotra Dada Sineny tiny lisitra ny fitaovana ilaiko amin'ity taom-pianarana ity de ny kitapoko atao an'le misy sarina princesse satria endry sy nianatra tsara indry de hovidiny Dada Sineny daholo zany rehetra zany oe misaotra Dada Sineny miantany e zany zanako zany
Fidiram-pianatra mahomby sy mampilampitsaina ve? Tous à l'école, fampindramam-bola no manana ny fidiram-pianatra. Fampindramam-bola tous à l'école, mivaly ao anatin'ny 20 POA Madagascar manakaiky anao hatrany. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ahoana zany mifandeha amin'ny toa Toa tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese azo indramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidoo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc, n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. La rentrée, c'est le moment idéal pour souscrire à un nouvel abonnement Internet. Choisissez les offres Flexi by Blue Line et profitez du meilleur d'Internet sans engagement. Toute recharge avant la fin de votre forfait sera toujours à prix promo. Obtenez votre forfait de 6 Go valable pour 30 jours à 28 000 arrières. Rendez-vous auprès des points de vente Blue Line pour plus d'infos. Madagascar. Yoplay zanaka yaourt. Andramo ane, hitanao eny ampivarotra mahazatra anao ary azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 700 monja. Yoplay, tsiro ifampizarana. Yoplay. Ny commune urbaine ny Toamasina sy ny Star amin'olotra ao antsika. Star Tour Oktoberfest Tamatave ny 7 sy 30 oktobra 2022 eo amin'ny avenue Hitantsika amin'izany ny asabotsy sy goavana miaraka amin'ny Big MG sy Mad Max. Arahina discothèque géant mandra-parain'ny andro. Ny alahady fampisehoana miaraka amin'ny Bastaleona sy Tansmena. Ho avy hanafana amin'ny fety ihany koa Dada Sam Malagasy, Krista Egeba Est ary Jean-Kels Bast. Isan'andro dia misy ny Kilalao Kermesy, animation podium miaraka amin'ny Eric Fouet, Teg ary Baron izay azahoana loka BDB ary ambiance DJ miaraka amin'ny DJ CMC, DJ Landry sy DJ Looms. Tsy misy vidy fidirana. Vivez la Coupe du Monde avec Cosmos! Jusqu'au 14 novembre, pour tout achat dans nos magasins ou sur le site www.cosmos.mg, tentez de gagner un package tout frais payé pour 2 personnes pour assister à un match de la Coupe du Monde au Qatar. Billets d'avion, aller-retour, 2 tickets de match. Aussi, vibrez avec notre promotion spéciale Coupe du Monde sur les télés et des articles sélectionnés. Le rendez-vous des passionnés de foot, c'est chez Cosmos. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel et une possibilité de payer à crédit avec l'offre crédit Cosmos Merrill. Cosmos, votre partenaire de confiance. Une thé? Jamone, tena tsara be. Wow, le thé? Miesty tena tsara indrindra. Ajanao ve ty le thé? Bien sûr! Ty be! Dianareo koa, andramo le thé fa tsara be. Manaletaeta tsara ery. Hitanao eny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny mirary. Jusqu'à fin octobre,
Cosmos, revendeur officiel des produits Samsung, vous offre une télévision 32 pouces en cadeau pour l'achat d'un réfrigérateur Samsung 566 litres ou 551 litres. Rendez-vous dans les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg. Samsung, toujours avec une garantie de 2 ans. Voir conditions au magasin, dans la limite des stocks disponibles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Halloween mampatahotra aty amin'ny akordiga. Fihenam-bidy maro no hitanao amin'ny toeram-pivarotana aty amin'ny centre commercial akordiga. Azadiny ihany koa fa efa misy ny kilalao vaovao be ao amin'ny parc milalao natokana ho an'ny Halloween. Ahitanao ihany koa sy miavaka toy ny spectacle de magie, ventriloque ary ny atelier. Aty amin'ny akordiga ary ny fotoanantsika e. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy le taloha io a! Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotsotra. Jusqu'à fin octobre, Cosmos, revendeur officiel des produits Samsung, vous offre une télévision 32 pouces en cadeau pour l'achat d'une télévision Samsung 65 pouces ou 75 pouces. Rendez-vous dans les magasins Cosmos et sur www.cosmos.mg. Samsung, toujours avec une garantie de 2 ans. Voir conditions au magasin, dans la limite des stocks disponibles. Cosmos, votre partenaire de confiance. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Mandray vahiny? Mahafinaritra ny mandresy mahafantatra fa arabaina lesy mahandro dia alabaina lesy denia dia ho ela velona lesy lesany ho ela velona dia tongava amin'ny ambonindrindro any a sira mihitsy lesy dia mandray vahiny tsika eto zao misy ny vahiny kely loha ty zay voaraisy la le vahiny satria za kakala le vahiny ka za koa ne zany hoe efa te handeha voalohany voaka kely areo avy eo iangaviana zay nahita laklena sprinter sondre misy lakle manodidina anambody dasy akadiny mameno ny izy mba iantso 034 64 971 99 teo anelanela mikoja sy le mitsofoka rehevatsoa akadindramamy zany hoe aveny amin'ny mikoja dia midina makaty ambany aty am'le misy lalana makany maroko ady mena valosoa zay mahita an'le izy na miantso 034 64 971 99 ho atsika eny amin'ny faritra akadindramamy amin'ny sel ambany iny ene zany le izy ok miaraba vahiny raso loha ndraiky rehefa manao la dia ataoko papapa be ina papapa be manao zany la ohatra manenla kakapataloha zany papapa be toro miaraka amin'ny tarika rosy ny alahady enina novambra ho avy zao amin'ny rora tolakandro ao amin'ny infolette ao amin'ny resto club nautique Ivato ao amin'ny club nautique Ivato misy an'izy io amin'ny rora atsony 034 54 358 47 raha lina amin'izany ianao isy afomanga goava be misy ny lalao maro isan-karazany dia ny vidipidirana dia 5000 ariary na 10,000 ariary ny mpanentana an'izy io dia le gosy dia Basile le gosy zany club anay zany dia Basile dia Iminety sy ireo mpilalao sarimihetsika maro mivoa amin'ny 7 maraina ny vavahady zava zay tsara mihitsy zany io am'izay vahiny manahoana vahiny salamy zovomay za tenao no monsieur malalany Michael avy ato amin'ny Canal Plus miarabantsika rehetra zay verena am'izay lesy reny patalosy kiraroko reny inona ndray vaovao zao ino ary lazao ny vaovao zavatra anankiroa ndresantsika bojo loha iny mino fa efa tsy mahalala anazy tsony fa viriko any iny le rehefa manao réabonnement alohan'ny atapahany sary ianao dia le mahazo an'le herinandro taloha izy io semaine généreuse ny antsona anazy fa nataontsika malagasy tsara izy dia nataontsika herinandro bojo zany hoe raha manao réabonnement tsy
tsikiny raha manao ry abonnement ohatra am'le 5:03 alina na 5:05 alina na am'le 7 alina dia mahazo an'le rahetsy mandritry ny herinandro alohan'ny atapahany ny tsara manao an'le ry abonnement amin'izay mahazo an'le herinandro bôjy io raha tonga dia le évasion plus rahetsy moa ny ataonao ry abonnement dia mahazo an'le tout canal plus mandritry ny herinandro kôfa ny canal mbesaka tamiko tsy hoe etsiketsika izatra atao fa tany anaty ala tany fianarantsoa-tany zay no ny fankahita isy mety fantatry zany panjany kompatarana ho anao rosolahy dia ny offre amintsika amin'ity oktobra ity tena zava-dehibe nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana oktobra hatramin'ny faran'ity volan'ity zany hoe am'raika amin'ny 30 volana zao zay rehetra manao ry abonnement dia mahazo mandray anjara tsy hoe mahazo tonga dia mandray anjara tsy misafidy hoe tsy andray anjara tonga dia automatika avy hatrany zay indrindra moto 12 moto scooter 12 zaraina amin'ity zany hoe raha tsara vitany ianao rehefa ianao tsara vitany manao ry abonnement fotsiny ianao dia efa afaka ao anatin'izay possible mahazo efa be lehibe mihitsy zany hoe raha ohatra nareo mahazo an'le message reny hoe manaova ry abonnement fa hahazo misy fisarihana moto tsy sangisangy akoriny reny fa tena misy le izy moto 12 no zaraina eto a Madagasikara moto scooter io sady mitsitsy le izy ao le lasantsy amin'izao manko sady efa lafo mora lany dia iny dia manao ry abonnement anao naizanaiza anao manao ry abonnement dia efa mandray anjara ao anatin'izay fisarihana zay amin'ny 10 novembre zao no ataony fisarihana dia efa tsapatsapao vitany 10 novembre zay nanao ry abonnement rehetra amin'ity volana oktobra ity dia singaniko manokana fotsiny ho atsika rehetra zay nanao ry abonnement dia ry amin'ny lasity Ivandry na Andranomena na ry Ampakoma na eo amin'ny Akordiga raha mbola verina manao ry abonnement ao amin'ireo toerandreo ihany ianareo dia mahazo cadeau teny fotsiny hoe enay ianao tao amin'ny rivotra avatero ny cadeau anay tonga dia sady mahazo raha aloha fotoana ianao zany manao ry abonnement sady mahazo herinandro boza mbola mahazo cadeau aty aminay ny sady mandray anjara amin'le tao masotra anao zany ametraka an'le hoe la question lasity sisa le izy teo lasity Ivandry dia Pakoma Andranomena sy Akordiga anay dia hoe la question que vous avez posé à Canal Plus ny faritany la farmace mondiale mandeha ny faritany amin'izany loloherandro zava milalao ny faritany le faritany Majunga Tamatavy Fianaratsoa Tomasina tonga dia mandray anjara foana fotsiny nanaovantsika anazy zany ireo moto 12 ireo nizarainy isaky ny faritany zany hoe tsy maintsy mahazo daholo zany isaky ny faritra misy tsy maintsy mahazo anentanana atsika zany mety moto ray isaky ny faritra faneto tanàna atao anankiroa satria tsika betsaka fa ny any amin'ny faritra misy moto anankiray isaky ny faritra zany mahazo mondial feoany canal mahazo canal plus taloha mihitsy izy io taloha mondial hoe mandoa le 7 alina na mandoa le rahetsy vao mahazo anazy fa amin'ity izy tena natao amin'le boke farany ambany dia efa mahazo amin'ny TVM zany hoe mandeha zay efa milamina be fa ny zavatra tsapaka amin'ity fotsiny tsinona ho anay mpakafy ho an'ny mpijery télé sy ho an'ny vahoaka n'izao tontolo zao efa ho avy akaiky kely le coupe du monde fa ohatra hoe tsy endratendraka zany azy tsy zatra le daty tsy mahazatra le daty fa efa kely tsisy efa tsy ray volana ntsony akory dia raikitra ny coupe du monde ike 20 décembre ny finale ny coupe du monde any Qatar azonareo an-tsaina ny fanazavana fanampiny mety mbola omenay rehefa kelikely fa mbola dia hivoaka marina letsika 192 andeha hivoaka le izy moa zany ny seo sy ny télé sy ny sisa anjarantsika ihany no manontany rehefa misy ilana azy omaly izy ao tamin'ny telo teo ao nanao affichage le Canal Plus hoe mbola misy problème de réception dia laza niakatra tany amboniny amin'ny lavarangana eny aloha na mafanlesa hafa fa miverina mandeha an'le izy aveo ka misy ay any andrefanany nisy kotrokoto baratra arahinorana andro fa ntaty tsy nahita an'le izy ahako dia neritreritry fotsiny misy inka tsy isina ninonino fa madio sy mety tsara fotsiny izy dia mety fa rehefa antadizy voaloboka fotsiny izy nandray manahirakirany misy taona hoe hazo maniry eo akaiky dia le mihetsiketsika amin'ny rivotra iny dia lasa manakona tampoka dia fa misy fotoana tonga nisy mpivady miady tonga dia le canal tsy mahazo tsisy dira coïncidence zany mahery vaika be le feon'le raha matody
mbola manontany anareo namana ihany satria misy mpinamana misy ny oralia zao efa oreli miresaka amiko eny izy ato momba le vanille zany hoe efa voaoty ny vanille koa de nisy anankiray notazako ray volana lasa zay a manitra izy ao nefa tsy nikarakaray kokory fa najanoko tao an-trano eny ray ohatrohatra tsy natao nin'inona manitra ozy aho hoe misy fanjonjavatra kosa zay rehefa jereko am'izay ny tutona ny tutorinina amin'ny fandaminana an'le vanille misy karazany samy hafa ka ho anareo namana zay mety mbola namako eny i Aurélie mety maheno eny izy eto averina kely le resaka momba le fikarakarana le vanille fa ray kilao le vanille notazako ao de mba tiako manitra hoahy maitso izy ao zao efa volana agosto izy tokony notazana fa mety ihany satria mbola ny forme tsara le ray notazako tamin'ny début septembre ary manitra izy ao début octobre zay manitra be ao zay mbola hoentiko ty ihany moa izy vaojere fa mba tsy ho very tsy ho simba fotsiny le izy be ao na fikarakarana azy ny apoka be danitra hors saison koa raha tokony atao 224 matalovany an-trano ameko siona apoka be danitra miverina makao amin'ny canal mahafinaritra ny fandaharana sary mihetsika ny canal ao amin'ny mitatoato aloha fa misy film anankiray zay garakosa gapatosa fojeriko indro nefa film ratsy zany gapakoma le vehivavy nandeha nijery an'le zavamaniry tany amin'ny désert eny de tsita de nandeha nikaroka anazy tany nazana amin'ny vavy sy ny bakakory zay matadida zay mba omeo azy titran'izay film zay fa voajeriko indro satria nahoana ahoana raha moany tsy tiako ty nefa ohatrany tsara le film jereko ihany de ny Spiderman Long Way From Home zay izy anarany moa zany voajeriko de omaly anko tamin'ny fotoana tsy mbola tapaka ny jiro de nijery ny Uncharted 3 Uncharted misy ny Mark Wahlberg sy Spiderman le misy zavatra mazimazia amin'ny sambo amin'ny farany tsy ho tataraiky tompoko ka de anareo anosy fanazany raha aloha dia misy any nuit de solidarité miaraka amin'ny groupe Solomianadahy ao amin'ny PK0 ny sabotsy 10 novembre 2024 zao amin'ny 8 ora alina raha mila fanazavana fanampy ianao mahakasika ny tapakila zay tsotra 10,000 ariary ary ny olondro dia ray hetsy ariary na 100,000 ariary ny infolène dia ny 034 75 608 14 na ny 034 81 415 70 na ny 034 76 483 98 ny mpanentana dia Andy Baron Solomianadahy ao amin'ny PK0 Sorano. Ho anareo efa manao anaty piscine efa mafana ve zany ny piscine amin'izao fa manandro andro be le maraina sy ny hariva io piscine io mantsy amin'ny abetsaky ny rano de tsy mora mafana izy io raha masoandro nandrasana fa rehefa vonona fotsiny mangatsika any ambany any fadao tonga de mipetraka elaela ianao satria ry havana efa ho tapitra ny zakaranda zao a za mbola tsy nilomanina indray mandeha ty koa ary mbola misy filazana ny université kely fiainana zakaranda tamin'ity volana ty ny université Masaka eny Sampotsinamena de mbola mandray mpianatra anohy ny fianarana izay misy ao ka amreto sampany telo reto izy eo ny paramedico zany eto ny paramedico ahoana tiako zay fianarana misy ao zay satria fa haiko ny lasopy le misy ao ny fianarana misy ao telo izy dia ny paramedico zany hoe ho an'ireo te hivoaka ho sage femme sy infirmière de ny faharoa ny agronomie entrepreneuriat rural zay miompana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary fahatelo moa ny sampam-pianarana misy eo koa dia ny communication sy ny multimédia zay ampianarako raha teo ka mbola malalaka ny toerana omaly azo nampianatra tany fa mbola malalaka be satria mbola mpianatra telo fotsiny sivy izy tao de hoe mbola afaka mandray zany sao diso fotoana ianao ry mpianatra ka manjary taraiky be vao manomboka fa efa tokony soratanarana ianao indrindra nareo zay vao afaka baccalauréat teo zay ary ny aty amiko aloha mety amiko ndraiky kosa de mbola mampiresika antsika any tsy mandidy any efa betsaka nefa mahafantatra ilana tsiny amin'ny karakara tsy lasa tamitsy le sedenisy le irany tarika fa dia ao mitrampokolona tsy mandidy amin'ny zoma izao ny tarika joary zay hitondra ny hira mahafinaritra sy ny cabaret goavana anaovana an'ireo hira samy hafa fanaonay rehefa eny antsery trampokolona tsy mandidy amin'ny zoma izao manomboka amin'ny 8 ora alina de ino kabitsy io joary cabaret
lasa milay manko zatra ampokon'olo tsy didy zao am'izao zany de mety vita ny kapsa de mandihy ny olona raha tia andihy amin'ny hiranay izy fa tsy hoe misy ohatran'ny tsisy dijenga za no anisan'ny mpiady resaka amin'ny fomba sy ny endriky ny seho a ny cabaret tsy voatery isy balibal zao a fa misy le cabaret dance igny afy zay honorant mandeana ho ny la mivoaka any fa milaza poritra laha teo mbola eo ihany ve tsy naninona ndray le ekipo mbola tsy nisotro rano izy ka tsy ka izy io ny raha le rano mafana de misy verina vitsika miakatra e le rano mafana misy anaty vitsika vavony zay aiza kosa satria misy loha hevitra zay o de resahantsika eto ngamba rapitsona laka misy fatafatara makasika an'le hoe le nazatratsika matsy hatramin'izay hoe rehefa miantso ny mpampiasa vola hiasa eto Madagasikara le hoe zay le tany Maroka tany zao nisy adihevitra momba an'izay hoe investiny Madagasikara fa amty zay loha hevitra raha tiako sariana ny saina rehetra zay hoe manahoana indray raha ny mpandrara malagasy mba mandeha mandrara any ivelany misy efa misy tena misy orinasa malagasy manana orinasa any ivelany ka izay lafiny anankiray izay indray no mba ho resahantsika rapitso na amin'ny alakamisy aminy hoe ny mpandrara malagasy indray no mba mandeha mitrandraka any ivelany fa tsy eto atoerana ihany no trandrahana akoatran'ny efa eto atoerana zany manahoana mety ho fepetan'izay manahoana mety ho fahitany maro an'izay hoe ny malagasy indray no mba mitantana orinasa any ivelany any misy zany efa tena misy zany sahala amin'ny raisiko ohatra kaiky fotsiny zao tsy hoe satria eto nareo de concurrent fa ohatra ty raisiko ty misy an'ilay orinasa tserasera togolais zao zay manaparitaka ny sary ny amboary eran-tany am'izao fotoana zao ary misy isany mahazo an'izany eto Madagasikara zavatra ohatr'izany zao hoe orinasa avy any ivelany manaparitaka ny asany amina firenena ivelany misy anazy tadinareo hoe abasibongy namokatra ny ciment ohatran'izany de ny bilabonga namokatra ny ciment bilabonga zay abasibongy abasibongy abasimal fa ny bilabongy akanjo anareo le manontany an'le hirany bobolina de adino ny aho angamba adino ny anao adino ny anao ny lalan'ny olona mipetraka mahafinaritra be ny anazy raha zay mba fantapantatry zay hitako izy afaka makany ianao fa tsy maintsy dimapolo isan-jato ny fitatany vola ampiasaina 10 isan-jato de tsy maintsy ry zareo any amin'le firenena no directeur tsy tali généraly zany hoe zay lalàna zay tokony mba lalàna petraka eto amintsika zany hoe tsy misy tokony tsisy vaza tali général zany eto fa gasy any tali général zay zany ny anazy mampamety ny anazy zany de tsy maintsy misy malagasy daholo ny orinasa rehetrarehetra ohatr'izany le zareo fa le izy ho velantsika lavitra be moa makasika zay fa le izy fa antitra be tsy afaka velatra fa ho jerentsika hoe mety mba ampahomby ve ny zavatra ohatran'izany sa tsy ampahomby manahoana koa ny zay indrindra le izy ataontsika loha hevitra zay atao loha hevitra zay fa dia zay io ny Canal Plus mbola io ihany ianao ny tonga de raha roty foana mbola misy zavatra tokony ho lazaina amafisiko farany tapatapaka eo foana ianao amafisiko farany izy teo hatramin'ny octobre zao zay rehetra manao réabonnement zany hoe raha efa nanao réabonnement ianao tamin'ity octobre ty ka mbola manao réabonnement hatramin'ny alohan'ny 31 octobre de mbola mandray anjara zany hoe deuxième ticket anao anatin'le tombola le izy zany hoe atsika rehetrarehetra zay mbola tsy nanao réabonnement efa nanao réabonnement raha mbola manao réabonnement amin'ity volana octobre ty de efa mandray anjara ao anatin'le tombola averika any moto scooter 12 no zaraina amin'io de araroty mazava zeny mazava zeny ny inona saka lazaiko teo fa tsy tadidiko asatonona lesaka eo lazainao teo ny zatra saika ho an'ny taniko de tsy tadidiko fa natao hoe tadidiko kasika ny canal le izy fa saika adiny ataovy tadidiko io izahay toizy aloha ny vetrany de nitsenaina tamin'ny fomba manendriketrika ny maki vehivavy na ladies maki etsika koa fa be style be mamono olona izy ladies maki ary raha ny lehilahy zany dina ny filaza azy tsenaina zay mendrika tokoa zareo ary de voninkazo be voninkazo atalata nanao ahoana ny resaka whisky teny ambony avion ny sotoanina lama asa lamina
la nisy problème ny fitondrana ny anahy moa zany tonga dia natsofoko tany anaty sakosy satria za tsy te hanana problème fa raha ny tokony izy ange zay vasodoany iny tokony tsisy olana intsony fitondrana an'ilay whisky teny ambony avion tokony fa no tato Nairobi no ny be dia betsaka ihany disokajy za tao anatin'izany hoe tato ny eritreritra vao hividy an'ilay double black kinanjo niakatra be vidiny manana double black ao an-trano efa mba dia ny olona tamin'izay netana avy any atatsimo tany any zany hoe allo zany ty asa efa 4 ans izy io ny fandaharam-potoanan'ny coupe du monde zany dia ray volana eo sisa dia manomboka ary ny famaranana dia ny 20 janoary ny fanombohana dia ny 20 novembre ka vakaiky i Qatar sy Équateur niona Qatar sy Équateur niona match voalohany amin'ny 5 fa ora amin'ny 10 ora fa zany izy loka tsy mety ohatra mitovy ny ora ny Dubai sy Madagasikara ka mitovy ora izy le ka ny ora ato ny ora ny télé andefa dia zay ihany koa ny ora eto amintsika mitovy tsisy ohatranay koa amin'io efa midimy zay efa eo tiako tenena zany hoe mbola anomboka amin'ny herinandro tsika iresaka misimisy isan'andro mahakasika an'ity amboara eran-tany ity amin'izay zay ampiainina ny olona sady ho avy ny coupe du monde ary dia amin'ny 24 ny volana novembre izao no anomboka zany fidinany amboara eran-tany zany amboara eran-tany coupe du monde any Qatar maromaro ny favoria fa hoahy zany aloha ankoatrany hoe anarako ampitiavana ny équipe africaine dia Brésil ny azany ny pronostic za zany le tena pakafitiavako fotsiny satria mety be am'le rony zany zao ny raha tsara ny regroupement zany dia manana élément faran'izay tsara zany Brésil am'izao fa tsy izy ilely fa ny africaine dia raha fa mba mivoaka groupe aloha anisan'ny tanjon'ny africaine aloha mivoaka groupe aloha dia rehefa aveo dia hita eo indray satria surprise foana rehefa tena hoe miala ny Europa sy Amerika ny coupe du monde so izy zao ao Asie zany aloha izy zao io dia Asie io dia hitatsika ihany ny tany Japon sy ny tany za aloha za le tsy miala amin'ny raim-boty fa ny zavatra isy raim-boty foany tsy miala amin'ny raim-boty fa mahita hoe satratra ihany fotsiny ny azonay anazy amin'ity azakivy zany fandehan'ny baolina tsiny hatramin'izay zany dia misy andro miditra indraindray ny ekipa sasany ohatran'ny Argentine tamin'ny 2004 zany hoe tsara izy ambony taratasy ohatran'ny Lionel Messi zao mbola manao izy zany amin'ity anao farany izy ny coupe du monde amin'ity ho an'ireo vétéran rehetra amin'ity no chance farany Ronaldo, Messi, Lewandowski iza koa fa ho anareo rehetra zay milera koa hoe mbola anao ho anareo rehetra zay mijery baolina ho antsika ho anay mpankafy dia miresaka amin'ny radio ankafizo le retsy ankafizo mijery misy farany manao dia eo ihany koa ny ambiance rehetra zay iainana zavatra rehetra any ambadiky ny fanomanana ny amboara eran-tany any président mila midina ifotony indray mandeha efa inonao zay efa fantatsika tsara fa ny tableau ny coupe du monde dia azo jerena ahafantarantsika hoe iza no tsy ho tafahaona mihitsy any amin'ny kara ohatra iza no tsy ho tafahoana amin'ny finale satria anatina tableau tsy miady dia itsika mila mijery an'izay ihany koa satria manantena an'ilay tableau anaovana pronostic ato amin'ny RDJ zay anaovana valifatiny zavatra rehetra mba nitangatra zay no larana fahatelo tamin'ny fataona lasa ny antefa dia hitanay ihany fa mety ho zany ho larana anglisy koa amin'ity tsara élément isan'ny tsara élément ny anglisy tsara fa ny anglisy le héroïne ny teny efa nitasonoko mafy be ohatra zao ny entraîneur tsy niova misy l'élégance ihany satria fa tsy manakivy mipaka frantsay tsy ny olana kely tsy hoe manakivy tsy manakivika fa ny fijerena ohatranako zao zao dia anisan'ny ankafiziko foana ny équipe de France fa saingy zao tsy amin'ny format daholo le rony amin'ny ligne anankitelo dia hita hoe raha vao tsisy N'Golo Kanté aloha dia raha bio zany no ao dia efa manala sala aloha zay fa amin'ny akapobe misy amin'ny France kosa ve amin'ny akapobe amin'izy France dia Australie dia Danemark dia Tunisie fa io mitovy amin'ny 23 atsika tsitoko anareo zay mihaino fa baolina nresana betsaka amin'izao aloha ohatran'ny 23 atsika io ny entraîneur dia niteny fa ampy ihany ny élément antsika na eo aza mikaratra azo ny groupe kapteny dia ihany koa ny naratra sy ny tsy en forme teo amin'ilay match teo Mahamasina vao maika tokony ho tsara zany
ary ny mahazo ray na roa no tsy misy any Gabon c'est vraiment faisable. Zao groupetsika ry bandy akama. Espagne de Costa Rica de Allemagne de Japon. Tsika nge tafavoaka anaty vondrony e. Ho tafavoaka ao anaty vondrony. Tsika mahazo anio. Ho tafavoaka ao anaty vondrony tsika. Fa zavatra mety hampozona amty mety eo Australie Iran finale. Ny tompony kontinanta ny tompony kontinanta aza ambanimbaniana na io Qatar ipapetrahana io any. Qatar dia naturalisé olona be dia be. Zay indrindra zay koteneko be dia be ny olona mandrafitra ny ekipa pirenena Qatari fa tsy ragotereriny ao. Ka tsy eritreritra ianareo zany fa hoe efa fantatra no mety handresy amin'le fifaninanana finale milahady eny Coliseum. Za jury ny teny anareo sady tsy zany. Be dia be zao teoria Sénégal koa sarosarotra. Misy lalao ray mba tokony hidinana ifotony président. Ny Sénégal sarosarotra raha Équateur Sénégal. Efa anatin'ny fandaminana zany dia miandro mandamindamina miaraka amin'ny président reo mbola lasa ihany. Miaraka amin'ny mpanao ofisialy rehetra misy fidinana ifotony anankiray ao anatin'ny amboareran-tany ao. Amin'izao fotoana izao zany dia ohatrany efa mahatratra eo amin'ny 2 millions eo ny billet lafo. Amin'ny resaka stade fotsiny aloha. Resaka stade fotsiny. Ny match tena match favori rehetra amin'izao aloha efa feno. Ny olana dia le match favori efa feno fa dia hoe zay match ray azo hidinana ifotony ao no atrehina amin'izay rehetra. Ny pijery anglisy sy ny pijery alemanina no mbola manana olana be amin'izao amin'ny fisotroana. Hoe ahoana zany ny anaovana azy. Satria tsy azo ataony misotro ny endrana ny lalàna na mbola tsy azo sotro ilay izy aloha zao aloha. Fa efa andalam-pangatahana an'izay ny FIFA sy ny UEFA sy ny club mangataka mihitsy izy. Hoe aloha mpijery revy tsy ao anaty ditra tsy ao anaty ditra kosa aloha fa hoe mba ny zava-mahazatra zany satria maro dia maro ary izay moa zany tany amin'ny fotoana nandehanana tany nahita an'ilay système na vol fa miainga maraina ary le roa ny ao a Dubai dia mandeha mijery baolina dia mandeha roplanina miverina dia matory ny hariva dia rapide indray mandeha roplanina anakarena ho hafa ihany. Zay aloha ny amin'ity an'io ity fa dia mahafinaritra mamela spécial amin'ny Soundwave Orange. Papier toilette sorte de manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Rehefa vahiny, rehefa lasa olona. Alasina hitanarana lavilaka misy masa goty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte de Yoplait, Zanka Yaourt. Soundwave, envoyez de l'argent par amour.